izahay tandrona ranjagavola no ny famondratompon'Andriamanitra ny antsony anay mpitondra ny afatra ho an'ny fiangonany no miteny any mampita zany afatra ny tompo zany ho antsika araka zay voarakitra ato amin'ny Matio 7:10 miresaka manokana ny hahazoana ny fiainana mandrakizay, miresaka momba ny fahaiza mihary any an-danimihitra. Izy tompo mampitombo ny fahasoavany aminareo mba hahazoana mandray zany afatra zany noho ny amin' Jesosy. Amen. Misy zatovo manan-karena very tsara fa ny hevitry ny fiteny malagasy hoe zatovo ary tokony handaitra ny tanora zany fa olona mbola mitovo tsy mbola manambady akory nefa manan-karena. Azo heveriny ho nahay mitantana ny ray aman-dreniny ka afaka namela lovo tsara ho azy dia tsara fiaingana izy ka mbola tsy atovy nefa manan-karena. Tena anatona an' Jesosy ity zatovo zanak'olon-kendy efa nitaizany zanany, efa nampianatra ny zanany hatramy sonikely nitandrina ny didy rehetra. Mampianatra tsara o. Ina no ataoko mba hahasoako fiainana mandrakizay mitovy any amin'ny andro vakony fanjakany lanitra. Efa voatandrinao ny didy rehetra amin'ny dio ny fanananao rehetra andeha anaraka amin' Jesosy. Zany hoe rehefa karana ny valitenin' Jesosy manan-karena ianao tsara zany fa izao amin'ny dio le fanananao reo alenao reo dia zarao amin'ny tsy manana ka ndeha anaraka. Raha takarana zany dia hoe azo atao tsara ny manan-karena sady tafiditra ny lanitra sady zany zao lazay ny tompo zao amdio fotsiny arenao dia tafiditra ny lanitra ianao. Za zany le mampianatra manankarivany hoe tsy manohitra ny fananan-karena ny fampianarana kristiana. Tsy raranony fampianarana kristiana ny hananan-karena. Rehefa mamaky ny Deutéronomie 7:20 ianareo zay hainareo tsy anjery raha teo raha miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mankatozy teny rehetra lazaiko aminao zao iny Mosesy dia ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahina rehetra zao. Atao inona fitahina? Mampanina fitahina? Mampanankarena tahin'Andriamanitra ianao mba hanan-karena. Tena sitrak'Andriamanitra ny hanananao harena. So misy voapoizina any amin'ny sisitsisiny any hoe rehefa tonga kristiana dia tokony ahantra tsia
fa any Jehova ny tany zay rehetra am'izao rehetra zao sy mitonona eo aminy ka omenan'izy io any Jehova rehetra io omenan'izy tsy ho atsika kristiany nefa ho an'ny karana ho an'ny sinoa ho an'ny bodista zany asika zany tsy tokony anana tsia fa ho an'ny zanany ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny mino io aren'Andriamanitra rehetra io ny volamena ny safira ny bois de rose nataon'Andriamanitra ho atsika reny tena tady zany paster raha izany andeha anao dia hitrandraka bois de rose a tsofoko rano anaka tena tsofoko rano mahazo fa raha am'izao fotoana zao ianao mitrandraka bois de rose zay anatina contexte tahaka an'izao misy atsika zao dia tsisy ilaza aminao hoe madio tanana ianao ka ndraso aloha aoka aloha avy anao any hipiripirina any aloha ny bois de rose miandro fotoana ianao vao hitrandraka an'io raha zanak'Andriamanitra tokoa so ianao voaray anaty kitapo tokana amin'n'ritra rehetra hoe esy iny koa pastera fa tafiditra nanao bois de rose aoka aloha tahaka izany ny vatosoa tahaka izany ny volamena tahaka izany reo arena rehetra trandrahan'ny olona tsy andrariny rehetra ireo amin'ny voalazany ny anankiray eniko tamin'ny télévision hoe ary anaty ranomasina ary misy sambo efa miandry tsisy taratasy akory aterina makeny dia mivarotra ao anaty sambo ao vita ny varotra anaty sambo verina moramora ianao tsy mila taratasy any am-posinao ny vola am'ireo arena rehetra trandrahana rehetra io hatramin'ny varotrombo zany dia somary mitandrina kely ianao raha hiary amin'izao vanim-potoana zao raha zao zany no anontaniana dia inona pastera ny lalana tokony alehan'ny kristiana amin'izao vaninandro zao dia hoe aoka mbola hahantra aloha isika izao aza miazakazaka miaraka aminy araka ny voalazan'ny tompo any matotoko fahenina inareo tsy anjery an'io fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina fa izao tontolo zao dia miazakazaka mikatsaka an'io hareny io ka raha zao vanim-potoana misy atsika izao mbola miazakazaka reny olo misy raiky ambe efapolo izao te azo toty ka raha isika no manontany an'ny tompo amin'izao fotoana hoe ino anao ataoko azoko fiainana mandrakizay dia miteny aminao ze ampiny fananao dia omeno malahelo dia afoizo zany raha misy azo mity raha tsy falany dolo afoizo zay areny eto ny ty tany ty hoe ny tompo dia ndao anaraka ianao sahira-tsaira ny mpandraraha miaino amby zany pastera kina zany sisa anao toa tsy hitrandraka nefa ny ao amity dina zany sisa fanio hoe mpiratana-anao tsy misy ao anelaela zany sy irika sokafatsika ary zany no nandraisako nyty mba ty toko 70 ty mba anampina ny zanak'Andriamanitra ahay mitary amin'izao vaninandro izao indrindra zao vaninandro azo lazaina fa tena maharatsy ny fiainan'ny olona zao fa Jehova no mampahalahelo sy mampanankarena hoy ny Samuel voalohany faharoa 15 avy amin'ny Jehova
mampanankarena sy mampahantra. Ina zany lalako irika nelanelany hoe raha miary ianao zao fotoana zao vanim-potoana nisy io tondrin'ila olo maloto tanana tahaka any rehetra. Tsy hiary ianao fa hivarotry ny ampelantananao tsy misy hoaninao tsony. Ao nelanelany zany avy amin'ny Jehovah ny mampanankarena sy ny mampalahelo mampahanitra. Nanevy zany zao ny vanim-potoana tsy maintsy hianarany mino miankina amin'Andriamanitra. Zao ny vanim-potoana tsy maintsy hianarany fiangonana tena mitady zay lalana hitarian'Andriamanitra ny fiainany. Fa raha tsy zany lasa kakady, raha tsy zany hiamanitra. Le hadina zay koa lasany amin'le hoe maloto tanana. Vao tsy matandrina ianao, ohatra mpandrarany anankiray mifandray amin'ny olona mpanan-karena avy any ivelana sady eto toerana ihany mba hitrandraka. Fantatrao ve olona hifandraisanao io? Madio tanana va io olona io? Sa ary zao ny vanim-potoana tena araraoty amin'ilay ratsy. Anoba tobahany vola tsy fantatrao satria ao anatin'ny fahasahiranana ianao dia vao mitsapaka any ianao dia nateratiny. Ka mila tena mianatra ny fiangonana. Misy fahatapa-kevitra natao amin'ny fivoriam-pelaitra fobe farany teo fa atomboka aloha amin'ny fanokafana assurance ny fiangonana no andray tanana ny assurance. Io ataon'ny aro, io ataon'ny havana io zany ny fiangonana no roso amin'io. Zany hoe hangataka amin'ny zanaky ny fiangonana rehetra zay afaka mametraka foto ao zany inoentina hitaomana ny olona anao petrabola anao assurance fa hotrandra ny fiangonana no hitatana azy. Fa efa tolokevitra efa mipetraka tamin'ny sonoda lehibe fa tsy hijanona amin'ny kory ny fiangonana fa mbola androso ihany zay efa ela be nataon'ny sasany zany. Makany États-Unis ianao zany hoe PC USA dia fantatrao tsara fa ny olona any ny fiangonana any dia manana ny bankiny azy. Makao Suisse fotsiny ianao satria io no akakezikera pitaina amin'izany États-Unis zany. Fa ny fiangonana Suisse efa hatriny hatrany amin'ny andro ny Jean Calvin nefa manana ny bankiny azy fiangonana. Fa isika hitara io volazana zany kristianina anino ny fiangonana zay iratsaina fa tena miroso makao. Io le ivika iankina amin'ny Jehovah sika fa avy amin'ny Jehovah ny mampanankarena. Dia ao zany sika no mijoro tsara amin'ny maha kristianina tena miankina sy manaiky mankatoa an'Andriamanitra hivavaka azy satria hoe ny ira mino sady mankatoa zay toe-panahy mankatoa zay io trandrahany io atongavana amin'izany hoe avy amin'ny Jehovah no mampanankarena. Etsena iny tompo ary zay no antony nanandraisana ty pericube tio a lazaiko aminareo marina tokoa i Jesosy fa sarotra ny idirany io manankarena amin'ny hanjakan'Andriamanitra. Dia izay ihany izany pastera sika zany zao taonina nde sika hiankina amin'ny Jehovah mba hanankarena. No mantompo ny tsenanao miteny rehefa aveo hoe misarotra amin'ny olona ny manankarena ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izy zany lalana zany mamakitsika soratra masina mba tsy ho disihevitra fa ny fahalalana soratra masina no mahadisihevitra anareo. Dia sika ho any amin'ny Marka toko 10.
marika ihany no nahatanisa zay tia ny tompo lazaina tamin'izany hoe sarotra ho any manan-karena ny hiditra ny fanjakan'andriamanitra. Jery zay lazainy lioka ianao, jery zay lazainy matio ianao, tsy tafavoakany reo lay tia ny tompo lazay, fa i marika zay mianatra tamin'ny apôstôly Paoly, fa mpianatra ny apôstôly Paoly i marika io no natakatra zany fihevitry ny tompo zany. Marika 7 ny 9 fahatelo amby 20 ka hatramin'ny faefatra amby 20 ihany. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe manao ahoana ny asatry hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary mpianatra dia gaga tamin'ny teniny fa namaly Jesosy, namaly indraiky Jesosy ka nanao taminy hoe anaka manao ahoana ny asatry ny hidiran'ny akikely matoky ny arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny fananan-karena zany no sakanatsika tsy ho tafiditra lanitra fa ny fatokina mihoatra an'Andriamanitra ny harena. Lasa marina tsara eo le Matio 5:4 ndraisina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe fa tsy mahay manompo tompo roy ianareo, ny ray ho alany ny anankiray hodiny. Fa tsy hay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ina moa zany mamona zany? Andriamanitra vola notopoiny olona ny vola dia meny anarana hoe mamona. Lasa Andriamanitra mihitsy zany ny vola. Karaha zakosy dia tsy tafiditra ianao ho sarotra noko ny idiran'ny rameva amin'ny lava-mpanjaitra. Ny mpanjaitra zany zao hoe dia samy eritseritra mba manahoana hoe zany ramevan'i Jesosy zany. Zaho aza mitondra solomaso mitsirika ny lava-mpanjaitra zay vao tafiditra ny kofety, fa ny tompo matafiditra olona aiza ao amin'ny lava-mpanjaitra. Ka tiako mena efa mahazo ny tsara nasiko sary teo amin'ny tableau. Ito vavahady lehibe miditra ao Jerosalema, vao miposaka masoandro sokatra io vavahady lehibe io. Eto anilany eto misy vavahady kely tsy mbola misokatra akory io rehefa miposaka ny masoandro, fa rehefa maty mody ny masoandro, fa tsy fiteny hoe maty masoandro zany, fa mody ny masoandro satria izy mbola ao ihany fa miodina fotsiny ny tany, dia sokafana amin'izay ny vavahady kely satria mbola misy diso fotoana any amin'izay rehetrarehetra mba naleha tany ody amin'izay. Dia ny moyen de locomotion, moyen de transport fampiasan'ny zanak'Israely rehefa mitondra entana rameva. Dia misy ohatrany lasaka be zay ambony kivony rameva eo ao daholo ny entana rehetra azo avy tany amin'izay naleha tany. Ao anatin'iny vato, ao anatin'iny vary, ao anatin'iny kitay, maro be ao anatin'iny lasaka anankiroa ambany sikilan'ile kivony rameva iny. Dia ody amin'izay matoa rameva nasiana andrikanan'io tsy zakan'olona io fa tsisy afaka mahazaka an'io fa tsy rameva ihany. Dia tonga vavahady eo dia ampin'ny mpiandro vavahady fa misy olona manan-kariva eo vavahady eo. Rehefa amaky ny obolana faraiky amin'ny telopolo nareo dia hoe mba hoajain'ny olona ny lahy raha famaly eo vavahady. Misy olona manan-kariva eo vavahady eo miandry. Dia reo olona miandry eo vavahady reo hanampy izay olona tara tany am-pandehanana tany hampiditra ny ramevany eo amin'io vavahady kely io le lava-mpanjaitra. Dia misy manosika ny entana viato mba hisisika amin'ny vavahady kely io, misy manosika ny entana viato hisisika amin'ny vavahady io, ary misy manosika viato linan'ny rameva anositra azy hiditra. Moramora kokoa zany atao zany no nidirany mamitoky ny arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Iza no anosika anao ianao tsy mahafoy atao zay fampianarana rehetra mba anosehana anao, hainao abotsinao le izy anatika tsy misy hevitra etany ianao hoe mba ataovy makao
atao amin'ny sekoly ny volanao fa any eny ametrahana rakitra ny an-danitra vakely matotoko fa 5 vakitsika teo 9 fa 1 dia hoy Jesosy tamin'ilay izy ato raha tia tanteraka ianao mandehana midiny fananao ka omeo malahelo dia hanana rakitra ny an-danitra ianao. io ataontsika io zany nanaovana an'io hoe inany anarany inany tatazan-dekoan'io rakitra sika tsy miantso an'io hoe fanatitra satria tokony ny fanatitra aneken'Andriamanitra dia Jesosy Kristy fa io ataontsika io le aren'ny tany le ifikiran'ny sasany le ataon'ny sasany ho Andriamanitra dia ataontsika iny metsika ho rakitra anaovana ny asan'Andriamanitra fa maninonao zay mametraka ny volanao any amin'ny bankin'Andriamanitra. lay Timoty voalohany toko fahenina hainareo tsenjery amin'ny fampilazako tanan'ireo manakariva andao ivelena hitako misy karikarimaso tsy matadidy eo. Timoty voalohany toko fahenina efa lazaiko anareo matetika io ny andiny fahavalo fa tsy mitondra na inona ho amin'izao tontolo zao isika. Io zany ny olona voateraka io tsy misy olona teraka avy any kibondreny mivoaka avy ao kibondreny eo dia efa misy posy dia feno vola avany tsy mitondra na inona ho amin'izao tontolo zao isika sady hita fa tsy atondra na inona miala eto. ino lazaiko taminareo hoe na ofinosinao vola aza itenanao rehefa maty ianao teny ny mpanjaitra ianao dia hoe zay dolo ny volako any banky any alay atao lamba paty tsy hitonga any an-danitra io amijanonao. dia zay nitaoman'i Jesosy ny manan-karena miankina amin'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra hoe amidiny ny fanananao omeo ho an'ny malahelo fataro ange fa zay asa amin'ny akapobeny atao amin'ny fiangonana amin'ny akapobeny hoa tao lazay na hatram'izay mety mampikitikitika ny sofiny sasany manapa-kevitra ny sampana anankiray fa am'ty taontia ho any Nosberville zahay eny ho any Nosberville zahay fisy zanako avy any Nosberville mampitompy miaravavaka io ohatrina moa ny fre makany Nosberville izy anao atakatra an'izany ny fianakaviana rehetra zao fi atakatra an'izany do tsisy atakatra an'izany fa ny fiangonana no manao organisation ny sampany ho an'izay dia mba mangataka fianampiana amin'ny fiangonana zay mba hitona ndraiky zanaka rehetrarehetra eto any zany hoe na tiana na tsy nazambody afenipeny ay tekaza tsara zay any amity mba tia hita Nosberville koa fa raha ianao avy eo amin'ny tokantranonao avy amin'io karama kely karama varomasaka omenanao io tsy ho tongany fa mirakitra natao nrety zanak'Andriamanitra eny hitsinjovany rakitra any an-danitra io nomena io io tatanina iny anaka makanesa amin'ny Nosberville tonga Nosberville hoe zanako na tsy nany ambola anao dada sy neny sa tsy mariny zany zany angely izy dia manangona rakitra ny fiangonana mba hafana manampiny malahelo ino le malahelo io dia tsy afaka manana tonga dia tonga any manana mono izy inona problema ny am'zany lasa izy makeny amina aéroport tonga dia adin'izay dia tonga any fa ny zanaka tsy afaka ananan'izany dia rakitra nataonao nanekenao ny fampianaran'i Jesosy manana rakitra ny an-danitra ianao iny karakarainy natongavany le zanaka tany ka
mifalia ianao fa manana rakitra ny an-danitra tsy misy kalalao sy arafesina manimba tsy misy dia sady tonga anosy velivila le zanako fantaterany koa le bateniny teo zay koa nge tonga ny teo filazatsara ary mariny zany tonga tan'olondavy reo toy filazantsara tonga tany aiza koa Sainte Marie reo toy filazantsara dia le rakitra nomenao iny no nafany nitoy filazantsara sady nay tantany endeo sika eo amin'io ka toko fahinambiny folo ho amin'izany rakitra ny an-danitra zany io amaranako zao afatra fampianarana momba ny mpanan-karena sy fahaizana miary any an-danitra zao io ka toko fahinambiny folo andiny fa sivy angakaingana falano fotoana aroy zao hoy Jesosy aminareo aoka ny mamona tsy marina satria io zany le vola tsy fantatrao na vitaiza na vitaizy io aty tsisy fisavana zany hoe madio ve ny volanao arotsaka atao rakitra iny tsisy misavana zany ity aoka ny mamona tsy marina noentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay nareo rehefa lany zany fa tsy maintsy lany io tsisy hoentina makany an-danitra io tsy maintsy lany saingy le laninao nataonao rakitra iny nandehanany zanako tany anosy belivila teo a nitoy filazatsara izy tany a dia nisy olona nanolo tena tany io tsy fantatrao koa le olona fa no mifatoavany zanako tany no natonga azy olo nolo tena ho any tonga dia tonga any amin'ny fonenana manakizay ny zanak'olona iny ndray andro any dia tonga izy nefa tonga any keo ianao satria anao koa mba nino ianao fa nizarany fanananao an'iny malaelo dia masony fanjakan'andriamanitra dia tonga any koa ianao dia misy olona milahatra be miazakasaka saza be lehibe raha tamizany se fa tamin'ny rakitra nataonao tany am-piangona tany akady fotsiny no natongavako aty no le filazantsara nytorin'ny zanakare tonga tany aminay tany mosy be vily sy ny sisy ny fahaizanao namonesana nafany zanatsika nitoy filazantsara mety ankira io mety fifanaisana natao sapaty io mety fifanaisana ataony estika io sy ny sisy tany olo tonga kristianina tonga tany an-danitra izy io izy mitsenanao halleluia halleluia saotra n'andriamanitra saotra ramose tonga ty zahay nino fahafoizanao tany an-trano n'andriamanitra tam'izay andro zay amidio ny fanananao dikan'io zany tsy hoe foaniny tahirinao fa mahafoiza zay zakanao ianao fa zay manome amin'ny fifanenanao ty mitompo zay le zaka zay fa io raha vo kisana kely zay ao tsy ampifaliny zay fa zay tena zaka ny fitiavanao zaka ny finonao ino marotsaka dia mamanao ny fifaliana ianao zay ny tian'andriamanitra atao toe-panahy entinao miasa entinao mahafoy entinao manao rakitra entinao manao fanomponan'andriamanitra zany toe-panahy manao fifalina zay zaka ny finonao zany fa ino sitak'andriamanitra ino aina am-potombony ino aina ampiasaina ino mahasoa ino mahalavrara zay ka sain'andriamanitra mba hahafaly le malahelo tsara ridika tena io a am'dino fanao dia omeny malahelo mampitonga faly izy aveo satria na tsy nanana azy tonga mpanana satria ianao nanome azy tsy tany aminy a tsy direkta tany am-posiny teo antanio reky izy ireo raha makany am'izany lalana lehany zany tsy zarana vola ngereo hoe vola iny zatra lany amin'ny sarandalana lany amin'ny sakafo lany amin'ny assurance lany tsisy matoy io manam-bola tonga any vola vitany amin'ny dagasiny mba tahiry kely natao anaty boatin-daritra teo ino nomena azy dia ho anisy berviny anaka ty mba tahiry kely mba vitan'ny ami tao a filoeto
tsy zakana vola kory reo any sao dia misy diseko reo ankizy reo mandeha foana matatsy manareo ny vola fiangonana laniny fa tsy mihinana niny ankizy fa lanina fri fotsiny ny sofiara mazy be amin'iny aoka zavoatra zany ny raharaha mba tsy tonga atsika ho raty saina sanatria ho maloto saina amin'ny fitantanana sy fampandehanana andreo zanatsika reo amin'izay anirahany tompo azy mba hitany fifaliana kosa ananompo an'andriamanitra izy tonga tany a tsy hoe nandeha nitsangatsanga koa izy dia fotsiny a nandeha tany a fa tena mba nisy asan'andriamanitra lehibe natongavanyina anakiray tao amin'ny fanjakan'andriamanitra tamin'ny natongavany tany hitahin'andriamanitra ny fahafoy izy anao manombotra zao ianao tsy anao le kajy disotsoro hahay mafoy ho an'ny tompo dia atateraka zany fidiranao aiza any amin'ny fanjakan'andriamanitra amin'ny dimy fanananao rehetra dia zareo an'ny malahelo ende anaraka fa aza matokony arenao amen